sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ny hatsaram-pon'ny tompo dia manerana ny tany, ny lanitra no vita dia tenin'ny tompo. Alleluia. Mbola ankafaliagna trany no entinay miarahaba antsika jiaby. Fa nahatratran'izao alahady faefatra amin'ny fankalazagna ny Paka amin'ny taona A izao. Ny lohahevitra zay naroson'ny fiangonana ao antsika, i Jesoa no varavaran'ny fiainana. Ka zegny lohahevitra zegny dia hodinintsika amin'ny alalan'ireto vaky teny telo izay naroson'ny fiangonana ao antsika. Ka ny hafatra sy toriteny ary ny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny dia Monseigneur Benjamin Marc Caramarson no agnasanantsika jiaby mbala hagnaraka eto amin'ny radio Fagniry rehefa avy mamaky ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ka ny vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 2. Nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy iny lehilahy iny. Nohon tonga ny andro Pentekoty dia nitsangana niaraka tamin'ny 12 lahy Pierre ka nanao antso avy tamin'ny jody hoe, aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa igny Jesoa zay nifantsihanareo tamin'ny azo fijaliana igny no nantsoan'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Voatsindrony zany teny zany ny fon'ny olona ka hoy izy tamin'ny Pierre sy ireo apôstôly namany, inona ary rahalahy no ataonay? Dia hoy Pierre tamin'izy ireo, mibebaha ary aoka samy atao batemy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo ny famelana ny fahotanareo dia handray ny fanahy masigny omenanareo. Satria ho anareo no nanaovana ny fampanantenana sy ho an'ny zanakareo ary ho an'izay rehetra any lavitra any rehefa mety ho natsoin'ny Tompo Andriamantsika koa. Ary nanambara sy namporisika azy tamin'ny teny maro hafa koa izy nanao hoe, vonjeo ny tenanareo mba ho afaka amin'ity taranaka ratsy ity. Dia natao batemy izay nandray tsara ny teniny, ka ny ampy tokony ho 3,000 ny isan'ny mpianatra tamin'izany andro izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Isiannu itundaka piadanasi, Isiannu itundaka ampiadanasi.
wanangana yastukana waniujiku isianu itundaka piadanasi isianu itundaka piadanasi isi tumpunu piandri sauku saudi piandini Tibaurininna Hari binu matatari Nopelan satatari Burunjan matuni Mitutari ayatani Mavelum buleri Hari lala pamarinana Vitaria nintiaku Kuninai tuyenarani Hari lala pamarinana Vitaria nintiaku Kuninai tuyenarani Ramandal luasa mafati Tetimisi adauraku Kayewe na wamateina Sikibami ya ruai Babanuanona Sausuana sakapu Arinde na manusta Lilu salilu aku Kasapumurna singaku Eni kasambaranau Lilu salilu aku Kasapumurna singaku Eni kasambaranau Indra pusia sambarana Numampu banyak sekian aku Awatan mistumpu Nuhunena kuatani Aminya kuleta Wanilai Tuputiga wajitini Wanisana kapiandi Wanilai panai masina Kisara-sara ranuteluna Uninai tatera Wanilai panai masina Kisara-sara ranuteluna Uninai tatera Wanangana Yastukana Waniujiku Isianu itundaka piadanasi Isianu itundaka piadanasi Jua wanangana Yastukana Waniujiku Isianu itundaka piadanasi Isianu itundaka piadanasi Isianu itundaka piadanasi Isianu itundaka Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masinda-Pierre apôstôly ao amin'ny toko faharoa ny andininy faharoapolo tapany faharoa ka hatramin'ny fahadimambiroapolo. Indro ankehitriny fa tafaverina amin'ny mpiandry sy mpitondra ny fanahinareo. Ry hava-malala, raha manao soa ianareo no ampahoriana ka miaritra ampandeferana, dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Sady izany koa no niantsoana anareo satria i Kristy dia nijaly ho anareo koa, ka namela fianarana ho anareo, mahanaraha anareo ny diany dia izy ilay tsy nanota akory, namba ny loabava ny laza fitaka velively. Izy ilay notevatevaina, nefa tsy nandraho na fanan'olo tena tamin'ny mpitsara azy tsy andrariny. Izy ilay nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny azo, mba ho faty isika raha ny amin'ny fahotana, fa ho velona kosa amin'ny fahamarinana ary nidiankapoka taminy no nahasitrana anareo. Fa efa toy ny ondrina nia ianareo, ary indro ankehitriny fa tafaverina amin'ny mpiandry sy mpitondra ny fanahinareo.
izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindahy Joany ao amin'ny toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Izaho ny vavahadin'ny ondry. Tamin'izany andro zany i Jesosy nilaza tamin'ny farisianina hoe, lazaiko marina aminareo fa iza tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika amin'ny hafa dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ondry, ka ny mpiandry vavahady mamoha azy, ny ondry mihaino feony, ary izy miantsony azy amin'ny anarany azy sy mamoaka azy. Rehefa tafavoakany avokoa ny azy, dia mialoha izy ka manaraka azy ny ondriny satria mahalala ny feony, ary ny olon-kafa tsy arahy ny fandosirany satria tsy fantany ny feony. Nolazainy Jesosy taminy izany fanoarana izany, nefa tsy azon'izy ireo izay nolazainy tamin'izany. Ka hoy indray Jesosy taminy, lazaiko marina de marina aminareo fa izaho no varavaran'ny ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry, izaho no varavarana. Raha izaho no idiran'ny olona dia hovonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady ahita hanina. Ny mpangalatra no tonga mba hangalatra sy hamono ary handringana, fa izaho no avy kosa dia mba hananany ny ondry fiainana sady hananany azy be debe. Izany ary ka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo dia raha ny ho anao re Kristy. Ry kristianina havana, alahady fa efatra ampaka isika, sy zovina amintsika fa samy mahafantatra tsara isika kristianina ziaby fa rehefa alahady fa efatra ampaka dia masiary manokana an Jesoa mpiandrony tsara isika. Ary dia izay tokoa i Jesoa lay mpiarabelona amintsika, zay eo anivisika. Jesoa sy lavitra ho isika, i Jesoa nitsangako velona, ary dia izay tokoa no ezahany eglizy efa isaky ny alahady zay, alahady voalohany, alahady ny Paka, Jesoa nandresy ny rasy, ka raha miaraka aminy tokoa isika, raha eo anivisika tokoa izy, raha Jesoa mpiarabelona amintsika no miaradalana amintsika, dia andresy ny rasy sika, fantatra sika fa maro ny rasy, ary ny rasy faratampony dia ny fahafatesana, ary indrisa nefa to manjaka izany ankehitriny satria sy eo Jesoa mpiaradalana amintsika, sy eo Jesoa eo anivisika, ka izay no mahatonga ny fosika akomboreo isika, ary dia feno ny zavatra manakorotana eo amin'ny fiainana. Jesoa nitsangako velona nefa dia Jesoa mpamindra fo, ary dia izay ny alahady faharoa no nankalaza isika tamin'ny alahady Quasimodo zay naserovasika an'izay Jesoa mpamindra fo zay i Masinda Thomas no azo lazaina fa nisolo vava asika ka nilaza hoe tompoko sy Andriamanitro. Ary dia izay tokoa i Jesoa mpiarabelona amintsika, tomposika izy, mpanavotra sika izy, ary dia mampianatra sika
ary dia izay ihany koa no tsarotsika manokana tamin'ny alahady fahatelo, tamin'ny alahady lasa teo, alahady fahatelo ny paka dia tsy iza ireo mpianatra roalahy avy any Jerosalema makany Emaosy. Isika raha tadiditsika ny fampianarana mikasika an'izay dia isika ho isika tamin'ny herinandro masina miditra ao Jerosalema dia namakivaky an'iny herinandro masina iny ka indroary Kristy ny zanako velona, nefa milaza miara-mahita isika fa rakotra zavatra maro ny masontsika tahaka an'ireo mpianatra tany Emaosy ka very fanahim-bola velontsika. Ary dia izay no zava-misy ankehitriny, nefa eo Jesoa miara-dalana amintsika izy ka ny tadiaviny ny katsainy amintsika dia isika hiaino azy, hiaino ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa miaino ny tenin'Andriamanitra isika ary mamaky ny tenin'Andriamanitra ary mandray ny Eukaristia dia miova ny fiainantsika, izany hoe mirehetrehitra ny fosika satria sy akombre isony, feno hafaliana, feno ilay fiadanana ka miazakazaka makany Jerosalema lay tanàna ny fiadanana. Ary sy iza io tanàna ny fiadanana io fa ny fianakaviantsika eglizy kely ao no Jerosalema ao sika, ao amin'ny eglizy fiombonana, ao amin'ny eglizy iraka no anambarasika an'izay hoe Jesoa fiadanana mampiavana antsika, mampiombona antsika. Ary dia miazakazaka isika no manambara an'izay ary dia alaliantsika ny finoana andray atanana ny eglizysika. Ary dia izay tokoa ary Jesoa mpiarabelona amintsika, mpiandrony tsara izy ka manolotra ny ainy. Ary dia izay no tsarotsika manokana an'io. Ary rehefa masiaro ny mpiandrony tsara moa sy magaga zany fa ireo izay mpiaradia azy akaiky, sy hoe izay vita batemy sy mpanaradia azy, mpanaradia daholo isika ary mandray ny Kristy mpiarabelona amintsika eo anivosika. Fa ireo rehetra, ireo eveka, ny papa sy ireo mpandraraha rehetra ao amin'ny eglizy no everisika ho mpiandrony tsara, izany hoe mpiandrony tsara sy araky ny fomba fieritreretisika sy mpiandrondrokondroka na mpiandromby izay sy magnaza, izay indrindra magnaza i Jesoa ary dia nanolotra ny ainy izy, sy hoe sy magnaza izy fa miombona amintsika izy ary nanolotra ny ainy ho ansika mba isika izay ondrikondriny izay tiany. Ary dia izay koa no andrasana amin'ireo izay nanolotra ny ainy ho ampiaradalana amin'ny Kristy, ho mpombona aina amin'ny Kristy, dia sy izany fa ireo mpirehetra sy ny voatokana. Ka izay no ivavahasika manokana amin'ity andro an'io ity, ary izay ihany koa no hanampiasika azy amin'ny fomba maro isan-karazany, ary indrindra ny fivavahana ho isika teo. Ao ihany koa ny fanampiana amin'ny alalan'ny fomba hoentisika hanampy azy ireo hivelona an'izay vocation izay. Sy hoe sanatria isika indray no vato misakana sy ahafahany mivelona an'izay vocation izay, ka maro ny fomba hoentisika ary hanampy azy ireo hivelona an'izay vocation izay. Anisan'izay ny fizorosika eo anivon'ny eglizy iraka, eo anivon'ny eglizy fiombonana, fa indrindra amin'ny eglizy kely, satria matetika isika no milaza ny azo no vanikolakana ny tanina ny reniny tsara. Ka eto aho dia sady efa manararoatra ny misaotra anareo be dia be amin'ny ezaka ataonareo anampiana an'ireo rehetra sika, an'ireo voatokana rehetrarehetra any amin'ny seminera. Ary dia ireny no manam-pirofo fa eglizy velona isika, eglizy mivelona amin'ny finoany. Ary araky ny lazaisika hoe manome asina ny finoko aho mba andraisako ny fahasoavana. Izay tokoa ary kristianina havana, maninona tokoa moa isika mivavaka manokana ho an'ny pretra, satria fantatra sika fa ny pretra no manao ny Eukaristia, ary dia ny fisian'ny Eukaristia no mamelona an'izay eglizy izay. Ka sy magaga isika raha manohana azy tanteraka, ary dia isorako anareo ary ny sodran'Andriamanitra hitantana ansika. Ka
aingany itoy hatrany ary ho amafimafy kokoa hatrany izay fanohanasika nireo mpiandrondrysika izay ary dia mivavaka manokana ho an'ity mpiandrondry izay nason'Andriamanitra anompo anareo amin'ity diocese ity. Mila vavaka satria fantatranareo fa ilaina tahaka ny Piera ao amin'ny vakiteny voalohany ireo mpiandrony tsara anambara amin'ny fiainany manontolo fa i Jesoa no mpamonjy, i Jesoa no lalana mitondra sika amin'ny tena fiainana ka ahafahan'ny olona ilaza hoe inona ary no ataonay ary dia zay no hafaliana ho anay mpiandrondry raha misy manontany hoe inona ary no ataonay mba hazo ny famonjena dia milaza i Piera mibeba ary dia zay tokoa no vokatry ny fiainana manambara an'izay famonjena izay ary zay no andrasana amin'izao fandaliana mpinoana amin'izao taona masina izao isika vita batemy ihany koa sy hoe ny pretra fosiny fa mahita ny fiainansika ny olona no ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia ilaza hoe inona ary no ataonay mba azahoanay ny famonjena ihany koa dia sinona no atao fa ny mibebaka izany hoe miala amin'ireo encombrement maro ao am-po ka mametraka ny Jesoa mpiarabelona ho tompony fo ka hatonga sika araky ny averimberisika matetika ho chapelle ny famindram-po eo anivon'ny fiainansika andavanandro ary izay no mbola antitra teriny masinda Piera amin'ny taratasiny karaha chapelle ny famindram-po tokoa isika sy amin'ny alalan'ny kobaka ambava fosiny fa amin'ny alalan'ny fiainansika manasoany hafa izay le mpiandrony tsara nanasoansika izy nanolotra ny ainy izy nanasany tongotra sika izy nanaiko ho mpanompo izay ny toetra ny mpiandrony tsara ho mpanompo ary dia zay no andrasana amintsika sy raikiraika avy ary amin'izay dia ireo izay lavitra aza dia manjary akaiky tokoa ary dia ho sitrana ireo izay ny aretina rehetra mikiky ny fiainansika ry Jesoa tompo ianao tokoa no mpiandrony tsara ka engany noho ny fitiavanao anay dia mba izahay koa hovonina anolotra ny ainay ho an'ireo manodidina anay ary engany izahay koa hovonina anasoany hafa engany izahay hovonina izoro anambaranao anambarany marina engany noho ny fahasoavanao ireo mpanaratianao akaiky saronay manokana ny mivavaka ho azy ireo amin'izao alahady fahefatra mipaka izao mivavaka ho azy ireo zay mivavaka ho an'ny Papa Ray Masina izy no solotenanao eto anivonay engany eo hitanay tokoa ny mampiandrondry izy tsara azy ary engany ireo ezaka ataony hitarika ny vahoaka mba ho tantan'ny fahasoavanao mandrakariva mivavaka izahay ho an'ireo eveka pretra sy voatokana rehetrarehetra masiaro manokana ihany koa ny fianakaviana satria ny azo izahay teo no vanikolakana dia ny tanina ny riny engany eo fianakaviana misy an'Andriamanitra ny fianakavianay ka ahatonga anay koa ho chapelle ny famindram-po velona eo anivon'ny fiainanay andavanandro aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous,
sy isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika isan'andro vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.